Zay mahakasika an'iny fa lafiny fanatanjahantena kosa indray ny club ny Saint-Michel no nahazo ny laharana voalohany sy tamin'ny siadina ny tompony naka ny ligue Analamanga eo amin'ny taranja Lomano. Medaly volamena misy 13 no azo tamin'izany no tanterahana ny sabotsy lasa teo moa ny fifanana araka izao tato-baovao manaraka izao zay hoentiny namana Norbert Rakotomalala. Nateo aza ny faratsian'ny toetrandro teto Antananarivo Malasabotsy dia totosa hatramin'ny farany ihany ny fidinany tompontakaka ny ligue Analamanga eo amin'ny taranja Lomano. Zava-bita tsara indrindra tokana ny montsana teo amin'ny relais mixte 4x100 mètres katinazy izay vitan'ny Mikael Stéphane Johanna ary Johanna 4 minitra sy 12 sekondra sy 13 apahazatony navitany izany raha 4 minitra sy 15 sekondra sy 17 apahazatony izany teo aloha. Pilomano 10 avy amin'ny club Sivy no naray anjara tamin'ity faninanana ity dia ny avy eo amin'ny Cosfa, Manajin, Saint-Michel, Cosbani, Nazeur Dival, Lycée Français, 3e FNS, Doubarano ary ny Jirama Mandraka. Amin'ny zava-bitany Pilomano zany iarahantsika malala fa somary ratsy ny andro androany dia nisy fiantraikany tamin'ny formany ankizy ilay izy nefa na izany arany dia hita fa nisy ny zavatra tsara vitan'ny Pilomano malagasy tamin'ity anio ity. Iatrika ny fidina tompontaka Madagasikara atsoatsy manahoana ny fahavonona ny Pilomano avy eto Analamanga miohatra amin'ireo avy any amin'ny faritra. Zay mihitsy no antony nikarakarany ny Analamanga ny championnat Analamanga alohan'ny hiadina ny championnat de Madagascar ary zay ihany koa ny antony nanasiany Analamanga ny minima napetraka afana miatrika ny championnat Analamanga mba ampiakarana ny avy teknika ny Pilomano malagasy hiatrika ny championnat de Madagascar. Hatreto aloha ny fahitana azy dia efa vonona ny ekipa ny Analamanga hiatrika ny championnat de Madagascar izay efa amin'ny ligne droite ngamba ny ekizy amin'izao fotoana izao. Midika ve zany fa ireo tsy Pilomano tsy mahazo ny minima dia tsy afaka handray anjara ny fidina tomponaka Madagasikara? Zay indray misy règlement technique napetraky ny fédération, zay indray miankina amin'ny règlement technique ny fédération fa ho an'ny Analamanga aloha zany dia nametraka minima izay mba ampiakarana avo ny avo teknika ny Pilomano malagasy. Mety misy ankizy handray anjara, mety misy ankizy koa tsy handray anjara satria misy minima ihany koa apetraky ny fédération amin'ny championnat de Madagascar dia miankina amin'izay minima apetraky ny fédération zay fa mino anefa ny hafa tsy analavitra loatra minima napetraky ny Analamanga ny minima zay apetraky ny fédération. Isan'ny vokatra ny avaka nandritra ity fananana ity ny teo amin'ny 50 mètres pape dame vitany Fisirabe Tsara Estela avy amin'ny Manajinina 30 sekondra sy 70 apahazatony. Teo amin'ny 50 pape homme ihany koa dia Erakoto Mamonjy Tiavina eo amin'ny 3e FNS na vita izany tao anatin'ny 20 sekondra sy 20 apahazatony. Ary teo amin'ny 50 NL dame dia mbola Fisirabe Tsara Estela ihany avy eo amin'ny Manajinina 20 sekondra sy 20 apahazatony ary teo amin'ny 50 NL homme kosa dia Irasolondratovy Mikael avy eo amin'ny Saint-Michel 40 sekondra sy 30 apahazatony. Toy izao kosa ny filaharana ankapobeny taorian'ny fananana eo amin'ny Open. Laharana voalohany club-ny Saint-Michel nahazo medaly volamena 13 volafotsy 4 ary alimy 3. Laharana faharoa ny Manajinina nahazo medaly volamena 4 volafotsy 4 ary alimy 5. Laharana fahatelo ny Cosfa nahazo medaly volamena 4 volafotsy 13 alimy 7 ary laharana fahaefatra ny 3e ANS nahazo medaly volamena 2 volafotsy 1 sy alimy 1. Laharana fahadimy ny Doubarano nahazo medaly volamena 1 volafotsy 1 alimy 1. Laharana fahaenina ary zareo avetsy amin'ny Lycée Français nahazo medaly volafotsy 2. Laharana fahafito ny avy eo amin'ny Cosbani nahazo medaly alimy 3 ary laharana fahavalo ny Jirama Mandraka nahazo medaly volafotsy tokana.